Any Mahajanga kosa fambolena onko tao ambon'io Bemanary no taren'ny ministry ny Jono sy ny Harena anaty rano no arahantsika manaraka izao. Nakaonko misa telo arivo fototra no volena teto amin'ny fokontany ambon'io commune ny ambanivohitra ny Bonamaria ao anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa. Nidina taty an-toerana namboly izany ny ministry ny Jono sy Harena anaty rano Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy ireo mpiara-miasa aminy miaraka amin'ireo herivela rehetra avy eto Mahajanga no nandray anjara tamin'izao fambolena zanakaonko izao. Ny lohevitra no voaboasana teto dia ny hoe fitatana maharitra iarahana amin'ny fotony. Raha ty amin'ny faritra Boeny dia manan-karena manokana ity faritra ity raha mikasika ny Harena anaty rano indrindra ny Harena an-dranomasina no jerena fa tsy latsa-danja zany koa ny drakaka izay fantatsika fa mivelona amin'itony toeram-ponenana voajarahana na atsotsika hoe habitat naturel ihany koa laza azy dia ny onko zany no isan'ny ahafahantsika manatevina zay tontolo iainan'ireo biby mivelona ao anatin'izay Harena anaty rano zay toy ny drakaka ohatra. Raha ny eto amin'ny fokontany ambon'io dia anisan'ny fotom-piveloman'ny mponina fanjonoana ary mahatratra eo amin'ny fitopolo isan-jato dia mimpanjono avokoa. Teto ihany koa no nanambarany ny Andriamatoa Minista fa isy ny vedety rapide izay apetraka eto mba ho famonjena vondriaina. Izao fambolena alaonko izao mba ho fitandroana ny tontolo iainana anaty rano. Tonga nanome voninahitra izao fotoam-panokafana ity fambolena zanakaonko izao ny ministry ny Jono sy Harena anaty rano izay notrono ny préfet ny Mahajanga lehibe ny faritra Boeny ary olo manakaja maro sivily sy miaramila avy eto an-toerana.